vady ankafaliana indray miarabako anao izay manaraka ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'izao alina izao asaiko fanazana ihany koa ianao anatrika izany hatramin'ny farany tony mazatra aloha anomboantsika azy dia ny lohateny misongadina avy hatrany. Miantsona ny andrenandreo sy fokotany rehetra manerana ny Madagasikara ny antoko tiako i Madagasikara ho ny sekretera jeneraly ny antoko ty Marina Randriamasinoro androany. Ny mbola fitazomana andreo sy fokotany tendreniny teo aloha ireo ihany mantsy no hiteraka fanakorontanana eny amin'ny fiarahamonina ka hatonga ny mpitondra teo aloha iverina amin'ny tanjany ho Irina Randriamasinoro. Famononandreo zaza sy ny olona marefo no analantsika amin'izao fahantrana izao ka mampametra-panontaniana hoe tombontsoa iza izao famonona olona misy eto amin'ny firenena izao ho ny filoha-hevitry ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara androany. Ny antsony sy ny mangarahara amin'izay tena anton'izao orooro no ny von'olona eto amin'ny firenena izao mba tsy ahaveran-javo ny andrenitranga ireny moa ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo. Tsy manome alalana ny mpitandro ny filaminana anao fisavana tranon'olona tsy ara-dalàna ny fahazoan'izy ireo loharam-baovao iray ho ny ministra ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo androany raha nitondra fanazavana momba ny fisiana fisavana nataona Zandary teny Ambohibao ny herinandro lasa teo. Mbola misy kosa ny tanora Jean Zaida iray karohana momba io raharaha io ho ihany Fanirisoa Ernaivo. Ny alarobia 10 Jolay ho avy izao no anatanterahana ny seho voalohany stage 1 ho an'ny fifanitsanany Our Generation 2024 izay tanterahana eny amin'ny Avorianosy. Mpifaninana 4 no hitsana amin'ny fotoana io. Iaraka amin'ny miora ao anatin'ny meteona ny vinavina ny mety ho tetry ny andro ho amin'ny rahampitso talata kosa indray ary isika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Ankafaliana indray tompo-kilasy sy tompo-vavy no entina erabanantsika rehetra any tokantrano any amin'izao fotoana izao izay atao anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Makasika ny toetrandrontsika ho an'ny rahampitso dia hoaina aloha zany ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara ho hita taratra eny ihany koa ny zavony ndao ary ho fantasika amin'ny antsipirina makasika an'izay mety ho toetry ny andro izay araka izao hitantsika izao ary raha ho an'ny afovoantany dia ho maloka tanteraka aloha zany ny andro torak'izay ihany koa ny ana Sainte Mariana fa vinavina isy aloha zany ny zavona ny vomaraina ho anareo ato fianaran-tsoato ikisaka kely tsika any Nosbe no anomizantsika an'izay mety ho toetry ny andro izay dia araka izao hitantsika izao dia ifanimy aloha zany ny rahona sy masoandro ho anareo any Nosbe any aka mandidina 10 hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana vandaky amin'izay avaratsoka kosa ary iverenantsika ireto faritra sisa amin'ny ireto dia hibalika ny masoandro ho an'ny any Toliara raha ifanimy kosa nefa ny rahona sy masoandro ho an'ny any Mahajanga Toamasina sy ny tapany avaratry Madagasikara. Toy izay ary raha ny tsara ho fantatry ny makasika ny mety toetry ny andro ho an'ny tapany maraina. Atony ao kosa ary ny mety ho fiovana ho an'ny tapany hariva raha mialala ny saritany Madagasikara hatrany ary araka izao hitantsika izao dia vinavinaina mbola ho maloka hatrany aloha zany ny toetry ny andro raha ho an'ny afovoantany manokana mangatsika ihany koa ny toetry ny andro ka tsara hatrany sika ny miomana manao mafana ifanimy kosa nefa ny rahona sy masoandro ho an'ny ato Fianaratsoa ny ilany atsinan'ny Madagasikara ny tapany avaratry Nosy ny ato Mahajanga ato mbola itoy izay fiposany masoandro izay ho anareo any Toliarany ny maripana vandaky amin'izay ary no fantasika manaraka dia ho any Fianaratsoa no ahitantsika ny maripana ambandrindra izay manodidina ny 12 degré Celsius ary hitantsika kosa ho any Mahajanga ny maripana ambondrindra izay manodidina ny 12 degré Celsius. Toy izay ary raha ny tsara fantatry makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso ankasitrana feno ary isika rehetra izay miaraka amin'ny hatrany farany ary anasananao hatrany ny Real News ny vaovao marina eto amin'ny Real TV Madagasikara mamy fotoana antsika ary ho amin'ny manaraka indray mirary sy tompoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Ny lohateny idirantsika amin'ny antsipiriam-baovao aloha dia iverenantsika vetivety ny lohateny misongadina.
manolotra ho anao ny Real News. Avec Kias, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée. Ny tena café tsy mety lefy. Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment la bouffe. Étoile Color loko mateza manamora ny fiainagnanao. Tady varavarana mafy tsara endrika ary maharitra avy ianao. Vidio ny Huadon, ny varavarana visy hazo Huadon dia matotra rano, tsy idirany bibikely ary matotra masoandro. Misy modèle maro mifanaraka amin'ny endriky ny tranonao. Kalitao, faharetana, atsarana. Si andao hanao vacances Scofield Travel Pikarakara Voyage Fantadaza Antsouyalni 038 05 509 32 na 032 03 377 30. Marina moa fa ny paty courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 500 grammes sy 10 kilao ny paty courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Isamarainy, io ny fotoana mamy indrindra ho anay. Tsiromelika ho zaraina amin'ny namana, miaraka amin'ny fondizy. Lasa tantara mamy ny fotoana rehetra. Inona votentsika androany? Partager une Touraine, c'est encore meilleur. Découvrez toute la gamme de gaufrettes Touraine. Touraine, à croquer, à savourer, à partager. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Miantsony any andrenandreo sefokotany rehetra manerana ny Madagasikara ny antoko tiako i Madagasikara ho ny sekretera jeneraly ny antoko tia Marina Randriamasinoro androany. Ny mbola fitazomana andreo sefokotany tendren'ny teo aloha ireo ihany mantsy no hiteraka fanakorontanana eny amin'ny fiarahamonina ka hahatonga ny mpitondra teo aloha hiverina amin'ny tanjany ho Irina Randriamasinoro. Famononandreo zaza sy ny olona marefo no analantsika amin'izao fahantrana izao ka mampametra-panontaniana hoe tombontsoaniza izao famonona olona misy eto amin'ny firenena izao ho ny filoha-hevitry ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara androany. Ny antsony sy ny mangarahara amin'izay tena anton'izao orooro noho ny von'olona eto amin'ny firenena izao mba tsy ahaveran-javony andrentranga ireny moa ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo. Lalana ny mpitandro ny filaminana anao fisavana tranon'olona tsy ara-dalàna ny fahazoan'izy ireo loharam-baovao iray ho ny ministry ny fitsarana Faniriso Ernay androany raha nitondra fanazavana momba ny fisina fisavana nataona Zandary teny Ambohibao ny herinandro lasa teo. Mbola misy kosa ny tanora Jean Zaida iray karohana momba io raharaha io ho ihany Faniriso Ernay. Ny alarobia 15 Jolay ho avy izao no anatanterahana ny seho voalohany stage 1 ho an'ny fifanitsanany Our Generation 2024 izay tanterahana eny amin'ny Avorianosy. Mpifaninana 4 no hitsana amin'ny fotoana io. Idiratsika vetrany ny antsipiriam-baovao miantsony any andrenandreo sefokotany rehetra manerana ny Madagasikara ny antoko tiako i Madagasikara raha nambaran'ny sekretera jeneraly ny androany. Ireo sefokotany mipetraka no tendren'ny teo aloha mantsy no hiteraka fanokorontanana eny amin'ny fiarahamonina ka ahatonga ny mpitondra teo aloha hiverina amin'ny tanjany raha ny nambarany. Efa nisy raha teo ny didiny voaka anendrena ireo sefokotany ka tsy misy antony tokony tsy hahafahana miroso amin'ny fanendrena sefokotany io ho ny sekretera jeneraly ny TIM teny amin'ny prefektora ny polisy sy n'Antananarivo androany nanao antso ho an'io fanendrena sefokotany io. Tojo Rabefatra sy Tahiry Rakoto Arsan.
mbola betsaka amin'ireo sefoky tany mipetraka amin'izao no isan'ireo notendreny mpitondra teo aloha sy nampiasain'izy ireo tamin'izany hoy ny solombavam-bahoaka sady sekretera jeneraly antokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro Androany. Vahaolana aingana indrindra araka izany ny fanoloana ny sefoky tany manoloana ny zava-misy amin'izao raha nambarany. Voalohany aingana indrindra izay tsy tokony ho angatahan'andro mihitsy ny fanoloana ny sefoky tany. Azadino fa ny sefoky tany hatramin'izao dia mbola be dia be ireo sefoky tany tendreny mpitondra teo aloha ary efa fantatritsika tsara hoe inona ny zavatra nataon'ny sefoky tany tamin'izany fa nanaovana fitaovana foana raha tsy teny tamin'ny hetsika fotsy sy hetsika rehetra eraky Madagasikara reny dia ny sefoky tany nampiasain'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany nanoerana ny hetsika ary na tamin'ny 25 septembre teo ary dia mbola hitantsika fa ny avy any amin'ny sefoky tany ihany foana nampiasain'ny mpitondra nanomanana ny olona anohatra n'ireny hetsika ireny ary amin'izao raha misy ny déstabilisation ho eritreretin'ny hafa izay mety ho tanterahana dia mbola lalana anankiray ny fampiasana an'ireo sefoky tany ireo. Miteraka korotana eny amin'ny fiarahamonina mantsy ny fitazomana an'ireo sefoky tany ireo hoy ny sekretera jeneraly ny TIM. Mahataraiky loatra ny sefoky tany io ny fanoloana io dia lasa miteraka foana ny korotana eny amin'ny foky tany eny satria mbola misy olona azo ampiasain'ny mpitondra teo aloha na olona izay eritreretina hoe tsy mitovy foto-kevitra amin'izao fitondran'izao dia lasa hiteraka an'izay fanakorotanan'izay. Fandairana araka izany no natao teny amin'ny préfecture hoy Rina Randriamasinoro. Efa nisy ny décret novaina tamin'ny herintaona. Nisy ny tamin'ny marsa tamin'ny farany teo ny fanendrena ny sefoky tany dia androany mbola be dia be ny sefoky tany tsy voatendry fa ny sefoky tany eo aloha ihany mbola miasa dia izay ny antony ny antongavana eto aloha manaitra aloha zany ho an'ny tompona andraikitra rehetra hoe inona no endrasana tsy ahafahana manolo an'ilay sefoky tany dia mba fepetra raisina voalohany farak'izay aingana azo atao aloha dia ny fanoloana ny sefoky tany mba ho sefoky tany tena ho tian'ny olona leo. Ny tsy firosoana amin'io fanendrena sefoky tany io no tena mampahazo vahana an'ireo sefoky tany teo aloha manana olona manohitra ny fanendrena sefoky tany amin'izao hoy Rina Randriamasinoro. Iza moa no manohatra ny fanoherana ny sefoky tany. Azavaiko nanendra an'ireo sefoky tany ireo dia tsy sefoky tany vidiana vahoaka ireo fa sefoky tany nitendren'ny mpitondra teo aloha hanatanteraka an'izay baiko sy tiany atao eo anivon'ny foky tany. Raha hosoloana ny sefoky tany androany iza zany no hanohatra azy mpanaradiana izy. Mato ny fitondrana teo aloha ny rodana ary lasa ny lehibeny dia efa faible zany le fitondrana ary tsy tokony hanana fahefana amin'izany intsony ny anivon'ny foky tany. Mahatoa zany io mbola lasa matanjaka ny sefoky tany lasa manana force hoe hanohatra ny fanendrena ny sefoky tany izy izay nitendren'ny mpitondra teo aloha dia isika ihany zany ny fitondrana amin'izao ihany lasa mamefana azy ianao an'izay zavatra izay. Noho ny amiana no hanendrena sefoky tany io na dia tokony ho fidiana aza ho ihany ity solombavam-bahoaka ity. Tena izy aloha fifidianana ny tokony ho izy raha ny tena tanjona satria tsy mila concertation nationale zany satria tamin'ny décret tamin'ny 2009 ny sefoky tany dia tokony ho fidiana fa amin'ny amehana zao aloha zany nanoloana azy maika mba tsy ratarazoka dia le décret 646 tamin'ny voaka tamin'ny marsa teo no tokony ho ampiasaina hanoloana an'ilay sefoky tany. Tsy tokony hisy anamaso mihitsy raha teo ny fanoloana an'ireo tompona andraikitra nanao tsy mety eto amin'ny firenena ho ihany Rina Randriamasinoro. Tsy tokony misy zany ny état d'âme mihitsy amin'izao ny fanoloana an'ireny tompona andraiki-panjakana izay hita fa tsy nety ireny be dia be manko amin'izao na ny chef district ary lasa mialokaloka amina anarana fikambanana hafa izay niforona tao anatin'ity fitondrana vaovao ity dia lasa hoe ireny miaro azy dia tsy hanoloana azy amin'ny toerana misy nefa efa fantatra izao fa nanao tsy nety teto amin'ny firenena ilay izy. Antso araka izany no natao androany ny sekretera jeneraly ny TIM nandritra ny fahatongavan'izy ireo teny amin'ny préfecture teny Tsimbazaza niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka mpikambana ao anatin'ny antokotiko i Madagasikara. Fa miantso ny sy ny mangarahara amin'izay tena antony izao orooro noho ny von'olona eto amin'ny firenena izao ka mba tsy ahaveran-javony andrenitranga ireny ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara tao anatin'ny fanambarana izay nataony androany. Mampametra-panontaniana mantsy hoe tombontsoany iza izao famonoana olona misy eto amin'ny firenena izao hoy ny Monseigneur Pascal Andriatsoavina. Tsy ny famonoana olona sy ny famonoana zaza marefo ihany koa mantsy no analantsika amin'izao fahantrana izao hoy ny filoha hevitry ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara. Ny Antsipriana izay. Fanontaniana napetraka ny filoha hevitry ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ny Monseigneur Jean Pascal Andrianantsoavina androany hoe iza no mahita tombontsoa amin'izao zava-misy amin'ny firenena izao. Mampanontany tena ny toe-javatra iainantsika hoe
iza no mahita tombontsoa amin'izao zotra iarahantsika malagasy miaina izao. Ifamono amin'ny toerany eto ve? Tsy misy feo amin'ny fietreretana intsony mihitsy ve? Aiza ilay fahendrena malagasy amin'ny fanajana ny aina sy ny fandalana fihavanana no tozary tsy misy tahotra an'Andriamanitra andehanana ary mpamorona ny aina intsony. Sarobidy ny aina ka tsy tokony anaiky andatsaka ny ain'olombelona hoy ny filolefitra ny fivondrona benevika eto Madagasikara. Miantefa amintsika olom-pirenena. Aza mety ho raviraviana andatsakaina satria sarobidy ny aina ary lahatokana ho ny taolo. Ary didy entitra no aroson'Andriamanitra hoe aza mamon'olona. Hitantsika eo amin'ny Exode 20:17. Ao koa samy mpandalana eny sika mianakavy. Tsy ny famonoana ny zaza sy ny olona marefo na oviana no analantsika amin'izao fahantrana lalina izao. Avelao iaina toanao ny hafa hiatrika ny fiainana. Tokony ho mailo amin'izao manararoatra ka mikendry ny ampisaritaka ny fiarahamonina izao ho ihany ny filolefitra ny fivondrona benevika eto Madagasikara. Etsy andanin'izany, aoka samy ho mailo amin'ireo mpanararoatra ny savorovoro misy ka mikendry ny ampisaritaka ny fiainam-piarahamonina. Fa dio ny endrikendrika sy ny tombotomboka ka malina faty ireo alako bika tsy tiako tarehy fa loza ho amin'ny fiarahamonina ny endrikendrika satria hoy ny soratra masina. Betsaka ny olona matin'ny lela sabatra fa vitsy kokoa no ny olona matin'ny lela. Ao amin'ny Siraka 7:9-20. Ny antsony mpitondra tsy ho variana ka ampahazo vahanany ratsy ihany koa ny filolefitra ny fivondrona benevika eto Madagasikara. Ho anareo mpitondra, tsapanizaka efa ataonareo amin'izao fijalian'ny vahoaka izao. Vahoaka mba ho betsaka noho ny teny ambara ny asa tanterahana. So variana ka miamahazo vahana hatrany ny ratsy. Aoka mba misy ny mangarahara amin'izay tena anton'izao orooro zao fa tsy ho vero anjavony toy ny mahazatra. Androany moa ny tondra ny afatra manoloana ny toedra ratsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara io ny fivondrona benevika eto Madagasikara. Fa vaovao avy an-Toamasina kosa indray, lehilahy iray no laviny balany mpitandron'ny filaminana ary iray hafa no naratra tao Toamasina rehefa nifanehitra tamin'ny mpitandron'ny filaminana ny 3 Jolay lasa teo hoy lehibe ny komisarian'ny pôlisy ao Toamasina. Saika hanao fakanan-keriny ireo olona ireo tamin'io andro io ary mbola tratra tany aminy ireo fitaovana rehetra saika nampiasainy hoy ny tatry ny pôlisy pirenena. Efa mandeha moa amin'izao ny fampitorana ireo olona mpanao fakanan-keriny ireo hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka nandritra ny fidinana ifotony izay nataony tany Toamasina ny farany herinandro lasa teo. Fanampanazavana. Lehilahy miisa roa no tratiaky mpitandron'ny filaminana tao Toamasina ny 3 Jolay lasa teo raha nitatitra avy amin'ny lehibe ny komisarian'ny pôlisy ao Toamasina. Vokatry ny fifandonana lavo mbalany mpitandron'ny filaminana ny iray tamin'izy ireo raha nitatitra trany. Tratra tany amin'izy ireo ihany koa ny fitaovana nampiasain'izy ireo tamin'izany hoy ny pôlisy pirenena. Nisy ihany koa ireo nikiasa hanao fakahan-keriny ny zoma 3 Jolay teo fa noho ny angam-baovao azy teto an'ivy pôlisy pirenena ihany koa sy ny teo amin'ny mpitandron'ny filaminana teto Toamasina dia afaka ny sakanana tsara ilay fakahan-keriny ary mbola azo tany amin'izy ireo ny fitaovana izay naika ampiasaina ampiasainy ny toerana ny moman'le toerana izay naika ho anaovan'ny fakahan-keriny dia mbola tratra tany aminazy daholo zay zavatra rehetrarehetra zay. Tamin'io fisamborana io moa somary mafimafy n'le fisamborana ka nisy ankiray tamin'izy ireo naratra ary niteraka fahafatesana koa teo anivon'ireo tsy ho laza. Efa mandeha ny fampitorana ireo olona manao fakanan-keriny amin'izao hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Eo anivon'ny fitsarana no ataoko hoe mitantana an'izy io fa zay ngamba no azoko lazaina hoe efa mandroso misy ny fandrosoana ary indrindrindrindra ny angom-baovao zay mbola averika ihany satria io ny zava-dehibe efa maro itsika rehetrarehetra zay isaorana nanome an'ireo angom-baovao rehetrarehetra mahakasika an'izy ireny fa ny fanatanterahana sisa no anjaranay mpitandron'ny filaminana. Raha ny fampitorana dia efa manomboka hatrany ary atao hoe fanomezan-toko anareo vahoaka dia tsy maintsy araka ny teniny Andriamatoa filoham-pirenena. Ilaina nefa ny miaraka miasa amin'ny fokotany sy ireo olona ny fotony ihany ministry ny filaminam-bahoaka. Zay tandron'ny filaminana trano
ary nindry manantena fa mba miara-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana namana, miara-miasa amin'ireo fokotany leneneny satria anisan'ny toerana mafampana ihany ny toerana tia fasikatsinanana. Vonona ny anafoana hitrangana tsy fandriam-pahalemana io ny polisy-pirenena rehefa misy ny mpitandro filaminana paritaka ao Tomasina olo lehibe ny komisary amin'ny polisy ao Tomasina. Raha ny tsy ataon'ivy polisy-pirenena manokana dia nisy ny baiko entitra zay anafoanana na amongorana nindrazantsika nazy bebe kokoa ho an'ireo zay tsy mataotody amina resaka fanaovana asanjiolahy eto amin'ny Tomasina sy ny manodidina. Dispositif filaza azy moa zany efa misy zava-misy ireo taktika napetraka mba ahafahana mitandro amin'izay fandriam-pahalema zay ary ahafahan'ny vahoaka ihany koa miaina ao anatin'izay fandriam-pahalema zay mba ary koa atokisan'ny mpitandro filaminana. Ny farany herinandro lasa teo moa nidina fotony tany Tomasina nanome toromarika ireo polisy-pirenena ny ministra ny filaminam-bahoaka. Nandritra izany ihany koa no nany an-tanany ireo mpitandro filaminana hanao ny asa anatin'ny fanajana ny lalàna. Vahiny fandaharana l'invité du jour anio alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny siviralina ny tale général ny fiadinan'ny repoblika tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka Gérard Andrialemiro Vasson manasana ho ary anaraka izany. Aorianan'izao fampahalalam-baovao izao araka izany no anarahantsika niny fandaharana l'invité du jour izay miaraka amin'ny mendrika razafin-dratsy maivaniana ny Gérard Andrialemiro Vasson iny fa hotoizantsika ihany aloha ny fampahalalam-baovao. Tsy ara-dalàna ny fisavanana perquisition niseho teny Ambohibao farany teo raha namarany ministra ny fitsarana Fanirisoa Erinaivo Androany. Misy mpitandro ny filaminana voarorohy tamin'ity raharaha ity saingy mpitandro ny filaminana tsy manana fahazon-dalana manao izany fisavana izany hoy ny ministra. Tsy maintsy manaja ireo fepetra takin'ny lalàna ny fanaovana fisavana ka raha misy iray amin'ireo fepetra ireo no tsy voaja dia efa tsy ara-dalàna izany hoy ihany ny ministra ny fitsarana. Befatra sy tahiry Rakotoarson. Ny zoma lasa teo no niparitaka teny amin'ny tambazotra serasera ny vaovao mampiseho ny fisavana nataony andian'olona vitsy teny Ambohibao. Orinasa sinoa iray no niara ny fisavana tamin'izany. Nisy naka horonan-tsary io fisavana io ary nisy nanaparitaka teny amin'ny tambazotra serasera. Ora vitsy taorian'ny fiparitahan'ny horonan-tsary io, fantatra ihany koa ireo olona nanao ny fisavana ary vetivety niparitaka ihany koa ny sarin'izy ireo. Voalaza tao anaty ny vaovao niparitaka ny fisin'ny volana tapitrisa ambara ho lasa ny ireo nanao fisavana niaraka tamin'ny firavaka lazaina favery. Androany raha nanontaniany mpanao gazety momba io raharaha io ny ministra ny fitsarana Fanirisoa Erinaivo no laza fa tsy ara-dalàna ny fisavana natao teny Ambohibao io. Izay moa dia efa averinay foana hoe ny perquisition dia tokony ara-dalàna. Ny perquisition atao hoe ara-dalàna dia misy taratasy mazava avy any amin'ny parquet ary misy mpitsara sy solitena mpanjakana avy any amin'ny OPJ na ny polisy na gendarme miaraka amin'ny mpitsara manao an'izany perquisition zany ary misy huissier manao constat na greffier raha ohatra ka tsisy huissier azo mitanantsoratra dia izahay moa dia miteny alaivo sary daholo ny zavatra misy eo mandritra ny le perquisition mba ahitana hoe inona ny zavatra nataon'ireo oloreo ara-dalàna sa tsy ara-dalàna. Rehefa tsy ao anatin'izay le izy tsy manaraka an'ireo fepetra rehetra ny tenen'ireo dia tsy ara-dalàna. Miteraka fisamborana ny tsy fanarahana ny lalàna hoy ny ministra. Na manana taratasy araka tsy misy OPJ miaraka amin'le olona tsy ara-dalàna izay. Raha tsisy mpitsara manatrika tsy ara-dalàna izay. Raha ohatra ka tsisy huissier tsy niraisina antsoratra ny zavatra nisy teo dia tsara dalàna izay ary indrindrandrindra raha tsisy an'izy rehetrarehetra dia tsara dalàna izay dia fandikan-dalàna tanteraka ary dia miteraka fisamborana. Ho an'ny raharaha Ambohibao io ihany misy zandary voaroroy amin'ny raharaha tsy mitombina nefa ny fanaovana fisavana amin'ny fomba tsy ara-dalàna hoy Fanirisoa Erinaivo. Eo voasambotra moa ireny olona izay nanao an'iny perquisition tsy ara-dalàna nefa izy amin'io ka gendarme dia laza moa izy hoe noho ny renseignement azonay no nahatonga anay nanao an'iny
fa ny renseignement azonao tsy manome anao alalana mihitsy hisavatra ny olona amin'ny fomba tsy ara-dalàna dia na dia ataoko hoe mpitandro filaminana izy nefa nadika lalàna dia tsy maintsy arany lalàna ihany mbola andalam-pikarohana kosa ny tanora voatonona ho GNZ hita sary sy voaroroy ao anatiny ity fisavana tsy ara-dalàna natao tena Ambohibao ity hoy ny ministra ny fitsarana le anankiray ohatran'ny hoe GNZ iny zao no mbola tsy haiko nefa voasambotra na tsy fa efa tadiavina koa izy dia rehefa hita dia tsy maintsy arany lalàna efa mandeha moa ny fanadihadiana mikasika io raharaha io ho ihany ny ministra ny fitsarana Avambavao afa mihitsy kosa indray ny fidirana ao anatin'ny listra grise no tena antahoran'ny firenena rehetra manoloana ny ambana amin'ny famatsim-bola amin'ny asa fampiroroana hoy ny tale jeneraly ny Samifina androany ny firenena rehetra no matahotra amin'izany satria lasa tafiditra anatin'ny listra mainty ny vondrona Europeana raha toa ka tafiditra anatin'ny listra grise io hoy ihany ny tale jeneraly ny Samifina efa nisy nefa na izany azy ny fanomanana sy ny fiomanana tamin'ny rafitra rehetra ka irariana isy vokatra hoy ihany ny tale jeneraly ny Samifina tamin'ny fanombohan'ny fanaovana tombana ho an'i Madagasikara amin'ny fanarahana ny fienitra ny kafe amin'ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny ady amin'ny famatsim-bola ny asa fampiroroana Tojarabefaritra sy Tahiry Rakotoarson ny rosona nanomboka androany ny tombana ho an'i Madagasikara amin'ny fanarahana ny fenitry ny kafe amin'ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny ady amin'ny famatsiana ny asa fampiroroana jerena ao anatin'io tomban'io avokoa ny mikasika amin'ny fanatsarana ny lalàna sy ny fanenjehana raha ny nambarany ny tale jeneraly ny Samifina androany andininy misaraka ambin'ny folo amin'ny efapolo takiny ny kafe mantsy nanomboka ny taona 2024 no notakina tamin'ny Madagasikara tsy maintsy atsaraina mba azahoana nota tsara kokoa raha ny nambarany ny tale jeneraly ny Samifina hatrany ny firenena anankiray ohatra na dia tsy maintsy misy lalàna izay manetsika ny resaka blanchiment de capitaux ohatra manana an'izay hoe Madagasikara dia zay zany jereny hoe manana an'izay hoe Madagasikara zay jereny resaka hoe conformité technique resaka effectivité indray na hoe efficacité indray dia jerevana hoe le lalàna mipetraka ve miatra tsara misy ve fanenjehana misy ve fanagadrana misy ve fanagiazana ireo zavatra etretina fa hoe vokatry ny famotsim-bola na hoe vokatry ny ampiasaina tamin'ny resaka asa fampiroroana ny anatsarana ny notiny Madagasikara eo anivon'ny kafe noho izany no tena tanjona hoy ny tale jeneraly ny Samifina anisan'ny tena atahorana mantsy ny fidirana ao anatin'ny listra grise raha toa ka tsy mahafa-pony kafe ny dingana vita teto Madagasikara ho ihany ny tale jeneraly zavatra izay tena hoe atahora ny firenena rehetrarehetra tsy Madagasikara rery ihany rehefa anatin'ny fanombanana ohatran'izao dia hoe ny fidirana sanatria anatin'ny lista grise satria fatatsika fa voatafiditsika anatin'ny lista grise dia lasa tafiditra automatika anatin'ny lista noire ny Union Européenne dia izay zany ny atao hoe tsy Madagasikara rehetra verikany fa ho an'ny izay firenena izay anaty tombana dia izay foana zany ohatry hoe tena hoe fatality atahorana fa dia teo moa zany ny fanomanana ny fiomanana ny rafitra rehetra izay voakasiky ny ty ady ty dia inotsika fa izy vokany ny ezaka nataon'ny rafitra tsirairay avy ny lafin'ny toe-karena mantsy no tena tandrovana ao anatin'ny dingana amin'ny fanarahana ny fenitra resam-pirenena tahaka izao ho ihany ny tale jeneraly ny Samifina rehefa tsara notsika raha jerevantsika zany amin'ny resaka ohatra hoe correspondance bancaire rehefa tsara noty dia tonga ireo investisseur afaka hoe mampiasa voleto Madagasikara rehefa ao anaty lista grise iny ianao dia tonga dia fantatra fa tsy ho avy investisseur ny tena tonga dia misy impact amin'ny resaka économie zany izy mahatonga Samifina misy an'le hoe le moto moa zany fitenana azy hoe pour l'économie hoe ho an'ny économie zany satria misy ako mibetsaka amin'ny économie tiady amin'ny famotsim-bola ity aritra 20 andro tombana ataon'ny kafe eto Madagasikara io hijerena ny momba ny tombana ho an'i Madagasikara amin'ny fanarahana izay fenitry ny kafe amin'ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny ady amin'ny famatsiana ny asa fampiroroana izay nanomboka androany mantsy izany ary tsy mifarina raha tsy amin'ny 30 Jolay ho avy izao eo amin'izay vaovao izay hatrany tsy mbola atahorana ny fisian'ny famatsim-bola amin'ny asa fampiroroana eto Madagasikara hatreto
hoy ny ministry ny fitsarana androany efa misy kosa nefa na dia zany aza niezaka fiaroana amin'ny mety isian'ny famatsim-bola amin'ny asa fampiororona io hoy Fanirisoa Erinaivo ao anatiny ny fanavaozana ny lalàna mikasika ny famatsim-bola akoatra ny fifanarahana iraisam-pirenena iadina amin'ny famatsim-bola araka ny nambaran'ny ministry ny fitsarana hatrany Todrabefatra sy Tahiry Rakotoarson hatrany. Efa navita ezaka i Madagasikara amin'ny fanatsarana ny lalàna iadina amin'ny famatsim-bola hoy ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Erinaivo androany. Ila hoe se conformer isika zany amin'izay recommandation zay dia efa nizana anisan'izany ny fametrahana ny fanavaozana ny lalàna mikasika ny famatsim-bola zay vao nilanina tamin'ny Assemblée nationale teo. Misy koa ny fifanarahana iraisam-pirenena izay ataontsika amin'ny firenena rehetra ihany koa izay miady amin'izany famatsim-bola zany dia anisany nataontsika nametraka ny coopération judiciaire internationale direction vaovao ministère fitsarana izany ary miara-miasa akaiky amin'ny firenena rehetra sy ny ministère ny raharaham-bahiny ary manafangana kokoa ny fiara-miasa sy fangatana fiara-miasa iraisam-pirenena amin'izay ady amin'ny elika iraisam-pirenena sy ny ady amin'ny famatsim-bola izany. Efa tafapetraka ihany koa ny fepetra mikasika ny petrabola amin'ny orinasa anisan'ny notakin'ny kafi tao anatin'ireo fenitra misy. Nametraka ihany koa tsika ny affichage na ny fametrahana ny liste des bénéficiaires effectifs izany zany dia ny olona tena mahazo tombony amin'ireny karazana orinasa reny ary tsy maintsy lazainao ohatra hoe actionnaire majoritaire na olona izay mahazo ny ataontsika hoe ny bénéficiaire ny assurance raha maty les sociétés zay zany ny ahafantarana izay tena bénéficiaire effectif zay mba hiadina amin'ilay atao hoe prête-nom misy olona modindramina hisoratra amina société na misy société tsisy anaran'olona ao anatiny fa société anonyme ambanimbanigo fotsiny zay fa teknika be le izy fa mba tiako fantatra fotsiny zany hoe manao dingana marobe Madagasikara amin'ny ady amin'ny famatsim-bola sy ny ady amin'ny famatsiana ny fampiororona. Hatreto mbola tsy atahorana ny mikasika ny famatsim-bola momba ny fampiororona eto Madagasikara saingy tsy maintsy efa mandray ny fepetra mikasika izany isika ho ihany ny ministry ny fitsarana. Tsy na fampiororona izay ny tiako tenena kely tsy dia tena misy eto amintsika aloha le izy ohatrin'ireny any amin'ny pays any amin'ny firenena sasany izay tena misy fampiororona goavana be fa na izany arany antsika dia mety hisy riska ihany ary dia tsy maintsy maka ny fepetra rehetra mba hisoroana an'izany riska izany. Anisany ohatra ny fanamafisana ny fahafahavidin'ny olona mba tsy mora roboka amin'ny famatsim-bola tsy ara-dalàna. Anisan'izany koa ny fampidirana tsikelikely ny sehatra informel mba hiditra ao anatin'ny formel. Teny Ambodivona androany no nanomboana ny tompana ary ny prime ministre sy ny ministry ny fitsarana no niatrika ny adinam-bava voalohany mikasika ny dingana vitan'i Madagasikara amin'izay fanarahana ny fenitry ny gafy izay. Fa niantso ny inspection générale de l'État na ny IGE hanao fanaraha-maso sy fanamariana ny fitantanam-bola sy ny fampiasana ny volam-panjakana ao amin'ny anteny mera-pirenena ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy tendry Andriana Solonyaiko androany. Tsy afaka hitaky mangarahara amin'ny hafa ny anteny mera-pirenena raha tsy mangarahara ny fitantanana ao aminy ho ihany ny nambarany. Adidin'ny anteny mera-pirenena raha teo ny manome ohatra tsara amin'ny fitantanana ny raharaham-bahoaka satria na ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana azy ny anteny mera-pirenena no mandany azy ho ihany filohan'ny anteny mera-pirenena androany. Todrabefatra sy Tahiry Rakotoarson. Ilaina madio aloha ny fitantanam-bola ao amin'ny anteny mera-pirenena mialoha ny ahafahan'ireo manara-maso ny hafa hoy ny filohan'ny anteny mera-pirenena androany. Alohany ahafahanay manara-maso ny hafa tsara kosa aloha ny ao an-tokantrano madio. Alohany ahafahanao hanala ny ravikaso eo amasony sakaizanao asora aloha ny anao. Zahay dia mpanao lalàna tokony modely ary zahay dia mpanara-maso tokony modely koa amin'izay zavatra iray amin'ny fandaran-dalàna amin'ny fanaraha-maso zany. Io araka izany no nitakina ny anaovana ny inspection générale de l'État na ny IGE fanaraha-maso sy ny fanamarinana ny fitantanam-bola ao amin'ny anteny mera-pirenena hoy isiteny Randriana Solonyaiko. Zay no iantsonay inspecteur général d'État mba hijery
ny fampiasanay ny volam-bahoaka izay ampiasaina ao amin'ny antemera-pirenena ary tsy anjarako mihitsy asiteny randrerasolonay koa na maha-présidentny assemblea no hiteny hoe madio ny fitantanana iato fa anjarany inspecteur d'état no manao azy zany dia izay indrindra no iantsona ny inspecteur d'état hijery ny fomba fampiasana vola ao fitsipika nanaraka ny fitsipika izay napetraka fampiasana ny vola mpanjakana. Ny anteny mira-pirenena raha teo no misolo tena ny vahoaka malagasy hoy ny filohan'ny anteny mira-pirenena. Aoka ho fantatsy ny vahoaka malagasy fa andro mpanjakana manany maha izy azy izany antemera-pirenena zany io no mirepresenté ny vahoaka 30 tapitrisa ary mpanao lalàna azadinona koa fa na ny lalàlan'ny teti-bola mpanjakana ara izahay député no mandany an'izany zay indrindra ny antony mahatonga anay hoe tsy resaka ahiahy tsy resaka inona fa tsara mba hangarahara ny vahoaka malagasy hoe nampiasainay araka tokony ho izy ve ny vola mpanjakana ao amin'ny antemera-pirenena. Mahatoky ny androm-panjakana moa vahoaka rehefa madio ny fitantanana izay fototry ny fanjakana tandalana sy ny fitondrana tsara tantana hoy ny filohan'ny anteny mira-pirenena. Fahanotoloran'ny ministry ny raharaham-bahiny ny mari-boninay pirenena malagasy androany ny ambasadorny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara izay mamarana ny iraka diplomatikany nankasitraka ny fandraisany anjara tamin'ny fanamafisana ny fifandraisana eo an'i Madagasikara sy Frantsa ny ministry ny raharaham-bahiny Diay Alice mbola nanamafy ny fahavonona ny firenena rotonta anohy ny fifampiresahana mifototra amin'ny fifampitokisana ary koa ny fiarah-miasa amin'ny sehatra mitondra vokatra mivaingana ho an'ny fampandrosoana ihany koa ny rotonta raha nitatitra navoaka tao anatin'ny pejy ministera ny raharaham-bahiny androany. Ny ambasadorny Frantsa moa izay nitana ny toerany hosolo tena ny ambasadorny Frantsa eto Madagasikara nandritra ny efataona. Efa ny 13 septambra 2024 mantsy no voatindro ambasadorny Frantsa hiasa eto Madagasikara ny tenany. Isan'ny nanamarika azy farany teo tao anatin'izao fitondran'ny fanavaozana izao ny 20 aprily 2024 ny fiantson'ny ministera ny raharaham-bahiny ny Arnaud Guillois teny amin'ny ministera ho fampahafantarana ny fisian'ny diplomaty frantsay ho persona non grata noho ny fihetsika heverina ho tsy mifandraika amin'ny satananany araka ny vokatry ny fanadihadiana nataony manam-pahefana mahakasika ny fanakorontanana na tafiditra olom-pirenena malagasy sy vahiny. Toizantsika amin'ny vaovao mahakasika ny fahasalamana kosa indray ny fampahalalam-baovao. Isan'ny aretina mbola ambony taham-pahafatesana ny tazomboka raha ho an'i Madagasikara hoy ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Randrianirina androany. Fanamby mbola mipetraka ho an'i Madagasikara araka izany ny ambana amin'ny arety mifindra raha ny voarakitra amin'ny fifanarahana teo amin'ny Madagasikara sy ny Amerikana ny volana Desambra 2024 lasa teo raha ny nambarany. Nisy ny fanatanterahana tetikasa fanolorana fanampiana ka natao lara-pahamehana ny ady amin'ny aretina mifindra izay nanolora ny gouvernemanta amerikana vola amin'ny tetina 430 tapitrisa dolara ho an'ny gouvernemanta malagasy izay natao tetsy akadimbahoaka Valsoa Andrianirina sy Ezekia Ermalala. Ny fahasalamam-bahoaka no fanorenana ifotony ahafahana mampandroso any Madagasikara amin'izao fanavaozana izao hoy ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Randrianirina androany. Amin'ny fanorenana ifotony anatin'izao vanim-potoana ny fanavaozana izao ny fahasalamam-bahoaka. Ny vahoaka salama ihany no afaka manorina, mamokatra ary miantoka ny fivoarana sy ny fandrosoany firenena. Ho an'ny fatrihana ny ady amin'ny tazomoka sy ny fahasalamany ny reny sy ny zaza mitetina 5,000 sy 3,7 sy 3,20 tapitrisa dolara no fanampiana nomen'ny gouvernemanta amerikana ho an'ny Madagasikara. Tetikasa izay aharitra manomboka ny taona 2024 hatramin'ny 2024 raha ny fanazavana. The memorandum outlines the structure. Ity fifanaraha-piara-miasa ity dia mamaritra ny rafitra sy ny endrika ny fanohanan'ny États-Unis ny sehatra ny fahasalamana eto Madagasikara na manomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024
ka mitentona efatra amitelopolo am'zato tapitrisa dolara ny fanampiana avy amin'ny gouvernement américain anatanterana izany ary mahery ny raika amby efapolo tapitrisa dolara kosa ny telopolo eto ny gouvernement malagasy iaraha miatrika ny ady amin'ny tazomoka ny fanatsarana ny fahasalamana-dreny sy ny zaza ary atrehana ireo ambana ara-pahasalamana hafa eto an-toerana sy maneran-tany. Distrika 13 sy toby-pahasalamana ifotony 180 no isitraka lay misy odomoka amin'ny ity tetikasa ity manerana nosy. Fitaovana ara-pitsaboana sy ara-pitelina mihoatra ny 13 sy 7 isa ihany koa no azony Madagasikara raha nitatitra. Izany dia atao fiarovana amin'ny vatana ireo sokajin'olona marefo manoloana ny tazomoka izay anisan'ireo aretina mbola miteraka taham-pahafatesana ambony eto amintsika. Izany dia manamafy bebe kokoa ny fahafahan'ny firenentsika mamantatra mialoha miomana ary mamaly aingana ireo loza mitatao eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka. Anatsarana ny fahafahana miatrika sy anampy ireo tena mila hery fiarovana amin'ny aretina mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka ireo fitaovana sy fanampiana ireo hoy avy amin'ny masovo Amerikana. These materials will strengthen health systems. Ireo fitaovana rehetra ireo dia natao hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana, anatsarana ny fahafahana miatrika ny aretina ary anampy ireo tena mila ny fiarovana amin'ireo aretina azo avy amin'ny moka indrindra amin'ny tazomoka izay tsy nitsaratra ny amoizana aina zaza mambaivavy maro manerana nosy. Raha voatsinjara araka ny tokony izy ireo dia anampy ampihenana ny taham-pahafatesana ireny sy ny zaza any amin'ny faritra ambanivohitra sy tena saron-dalana izay tena mila indrindra izy ireo fanampiana ireo. Araka ny lara-pamehana voarakitra tamin'ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny gouvernement américain nosoniavana ny Desambra 2024 moa no namaritina ity fanampiana natolotra androany ity hoy avy amin'ny masovo Amerikana. Lafim-baovao hafa mihitsy kosa indrainao no izantsika ny fampahalalam-baovao. Botry iray no sarona saika hitondra olona antsokosoko niainga teo amin'ny senana tsambony Ambarivato Nosy-be ny aliny sabotsy 12 Jolay ifony 12 Jolay 2024 lasa teo. Olona miisa 12 izay nahitana zazam-behivavy no tao anatiny raha nitatry ny tafika an-dranomasina omaly. Noho ny fampitam-baovao ara-potoana azon'ny détachement naval tafika an-dranomasina tao Nosy-be Elville no nahatratrarana azy ireo raha nitatitra hatrany. Naterina teo anivon'ny polisy-pirenena izy ireo ho an'ny toy ny fanadihadiana tao aorian'ny fandraisan'ny tafika an-dranomasina azy ireo. Nampatsiahy moa ny tafika an-dranomasina fa mampidoza ny fiondranana tsy ara-dalàna ary efa namoizana aina maro tamin'ny faritry ny Nosy taona vitsivitsy lasa izay. Vava makasika ny fampianarana kosa indrainao no izantsika ny fampahalalam-baovao izao. Farim-piadidy mpampianarana miisa 20 amin'ireo 5 amin'ny 100 manerana ny Madagasikara no efa namoaka ny valim-panadinana BEPC 5 andro tao aorian'ny faranany fanadinana. Arakaraka ny isan'ny mpiadana no mahaela na mahaingana ny fivoahan'ny valim-panadinana ho ny talen'ny fanadinana eo anivon'ny ministera ny fampianaram-pirenena. Niakatra ny tany afaka fanadinana raha ny hita tamin'ireo farim-piadidy mpanampianarana efa namoaka izay valim-panadinana izay hoy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Valisoandrenirina sy Ezekia Ermalala. Ny roso avy hatrany tamin'ny fitsarana ny fanadinana ireo mpitsarana fanadinana BEPC iray andro tao aorian'ny fanohan'ny fanadinana ny herinandro lasa teo ho ny talen'ny fanadinana ao ministera ny fanabeazam-pirenena. Ho fanafainganana ny famoahana ny valim-panadinana nandraisan'io fepetra io hoy ny Vonjoelina Bazolomanjado. Efa 5 andro zay no vita ny fanadinana BEPC teto Madagasikara. Tamin'ity ihany koa zay nandray fepetra ihany koa hoe vao vita ny andro voalohany amin'ny fanadinana dia miditra ny andro faharoa dia efa manomboka ny correction mba ielana amin'izay hoe mahela ny fivoahan'ny valim-panadinana izay. Miisa 12 ny farim-piadidy mpampianarana manerana ny Madagasikara ka nanomboka ny farany herinandro lasa teo no efa namoaka ny valim-panadinana BEPC ireo navita izany. 20 zany ny Cisco efa namoaka ny valim-panadinana amin'izao. Mahakasika an'izay fanontaniana izay dia tena hoe marina izay hoe miankina amin'ny Cisco satria misy ny vitsy mpiadina dia ireny moa zany raha malala fa mivoaka aloha ny valim-panadinana. Efa betsaka ihany koa azo
kosa no nahavita ny fitsarana fanadinana amin'izao ary miroso amin'ny dingana fandikana note na ny transcription raha ny fanazavana. Izany hoe ampitahaina amin'ny 5% ny sisiko misy era Madagasikara mbola azo atao hoe mbola ambany ihany l'État kanefa kosa amin'izao vanim-potoana izao dia efa maro ny efa nahavita ny fitsarana ny fanadinana ary efa miditra ao anatin'ny transcription ananoty. Tsy mitovy araka izany ny daty fivoahan'ny valim-panadinana raha ny fanazavana hatrany. Ny daty iraisana aloha tsy dia tena voafaritra miainga aty amin'ny ministère fa miankina ny amin'ny fomba fiasan'ny tsirairay avy izay efa tena hoe manao ny ainy tsy ho zavatra ary misy tena miaro-toro mihitsy ny amin'ny fanenjehana ny fitsarana sy ny fanaovana ny transcription. Ohatra fotsiny hoe eto Antananarivo renivohitra eto ny tena maro candidat indrindra eran'ny Madagasikara noho izany tsy hitovy amin'ny any amin'ny faritra mihitsy ny ivalian'ny valim-panadinana eto Antananarivo. Saika ny taranja sientifika no tena nahasahirana ireo mpiadina ka nahitana nody ambany. Niakatra nefa na izany aza ny tahapahafahana raha oharina tamin'ny taondasa ho an'ny Sisiko efa namoaka ny valim-panadinana ho ny Italia ny fanadinana. Fa nefa ny rahantsika malala tahaka ny isa-taona ihany hoe ambany dia ambany tokoa ny nivoan'ny ankizy amin'ny resaka sientifika zany kanefa kosa nefa ny raha mpitahaina ny tamin'ny taona lasa sy hatramin'izay dia niakatra ny tahany fahafahana tamin'ity taona ity izany hoe nisy ezaka foana zany tao anatin'ny ankizy na tao anatin'ny na ny mpampianatra ihany koa. Isan'ireo Sisiko efa namoaka ny valim-panadinana BEPC nanomboka ny sabotsy lasa teo moa ny tao amin'ny Sisiko Beroro izay nahatratra 7 isanjato ny tahapahafahana. Ny tao amin'ny Sisiko Ambady Finandrana 7 isanjato, ny tao amin'ny Sisiko Ambohitra Atrimo nahatratra 2 isanjato raha nitatitra avy amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena hatrany. Our generation, fifantsana eto Madagasikara 4 Stage 1. Seho-antsetra voalohany ho ataon'ireo mpifaninana 12 mianadahy ary arahan'izy ireo amin'ireo mpanakanto. Mpifaninana 4 mihitsany. Alarobia 15 Jolay amin'ny 12 sasana atoandro eny amin'ny Avory Auditorium Manosy. Misokatra amin'ny 7 maraina ny vavahady. Fidirana 10,000 ariary. Ndahoana ho an'ireo mpifaninana kafisika hiaraka ifety ijery ny fivoarana atao amin'izy ireo nandritra ny 7 andro ny rano. Ao generation 4 Ndawary. Vaovao mifandraiky amin'ny Our Generation, la sélection Madagascar iny hatrany. Efa vonona amin'ny fiatrehana ny Stage 1 ho an'ny Our Generation na izay ihany Real TV Madagascar. Eny amin'ny Avory eny Anosy moa no anatanterahana io seho lehibe io ny alarobia fa 15 ny volana Jolay 2024 ho avy izao. Anomboka amin'ny 12 ora sy sasany izany ary isy ny famarotana tapakila eny an-toerana ny andro ny seho ho an'ny fisokafan'ny toerana manokana kosa indray manomboka amin'ny 7 ora maraina. Fanampanazavana. Ety amin'ny Avory ety Anosy moa zany no misy anay amin'izao fotoana izao ho an'ny androany efa vonona tanteraka ny ekipa rehetra zany amin'ny fiatrehana ny Stage 1 ho amin'izay Our Generation na 2024 izay satria ato amin'ity toerana ity tokoa ity Andamosiko ity no anatanterahana izay stage 3 izay hoatrehana ao anatin'ity Our Generation 2024 ity. Araka ny efa fantatsika dia amin'ny alarobia fa 15 ny volana Jolay izao zany no anatanterahana izay Stage 1 izay. Efa vonona izy 12 menada amin'io fotoana io nefa dia tsy maintsy misy efatra amin'izy ireo no tsy maintsy andao ny fifaninanana zany ary dia ody avy hatrany aoriana izay fanatanterahana ny Stage 1 izay. Ho an'ny androany alatsinainy dia efa vonona tanteraka ny ekipa teknika efa manomboka ary efa tena ao anatin'ny fametrapetrahana ireo haingo-tsehatra rehetra sy ny fanomanana ny fandraisana amin'ny akabeany izay Stage 1 izay zany ny eto amin'ny Avory. Misy moa ny vidim-pidirana amin'io alarobia ho avy izao io manomboka amin'ny 7 ora maraina no isokatra zany ny vavahady eto amin'ny Avory eto Anosy. Amin'ny 12 ora atoandro kosa no anomboka ny fetintsika na ny Stage 1 zany ao anatin'izay dia manentana antsika rehetra ho avy ara-potoana zany amin'io fa alarobia fa 15 ny volana Jolay io. Araka nambarako teo dia misy ny vidim-pidirana ary mbola isy ihany koa ny tapakila izay ho varotana zany ety an-toerana amin'io alarobia maraina io. Dia ianao zany no andrasana sisa fa ny rehetra kosa dia efa vonona ny Real TV sy ny candidat izay hiatrika ity fifaninanana ity amin'ny alarobia zany no fotoanantsika.
Lefta efa vonina ihany koa izy 12 Manada hiatrika ny stage 1 amin'ny fifaninanankiry Our Generation 2024 tanterana ny alarbi ho avy izao ho an'ny androany nifantoka tamin'ny famerenana sy fanamasahana ny hira izy ireo. Ny alohan'ny fiatrehana ny androany io nanana fotoana nakana aina sy niarana tamin'ny fianakaviana izy 12 Manada ny farany herinandro lasa teo. Efa nanomana ny fitondrana azy ireo ny alavoly ihany koa ny Real TV Madagascar ka teo amin'ny toerana tsara kely iray antsoina hoe Atoa teo bypassy Avoloha ny fitondrana azy ireo ny alavoly. Ny mitondra izay fanampanazavana izay Inansira 900 sy Miora Ramavalysoa. Ny anka farany herinandro feno fialamboly ny mpifaninana amin'ny fifampitsanina Our Generation ho an'ny omaly alahady 12 Jolay satria alahady ny andro nomena fotoana ny ray aman-dreny hiaonana amin'ny zanany. Izy ireo izay efa tsy niaona tao anatin'ny 10 andro. Hita tao anatin'io fiarana omaly io ny firaisan-kiny, fifaliana, fifankatsiavana. Taorian'ny fiaonana tamin'ny ray aman-dreny ambaran'izy ireo fa nahita fiovana tamin'ny zanany izy ireo. Ie, nisy fiovana izy. Lasa ohatrany sérieuse kokoa izy par rapport an'le teo aloha. Taloha izy somary menamenatra kely, somary manana izay toetra menamenatra kely zay dia efa amin'ny conseiller-nay moa hoe tsy maintsy izay rehetrarehetrany fa izy indray moa zany aloha vetivety dia mifandray amin'ny ankizy izy. Somary sociable kely izy zany. Raha tamin'ny antso nataony taminay zao dia lasa calme be izy fa tsy mitovy ny taloha ohatrany hoe taloha izy ohatrany somary tsy zao mihitsy fa izy amin'izao lasa calme be aloha voalohany indrindra dia na eo amin'ny fomba firesaka aza mba tena hoe nisy fiovana izy na tamin'ny fomba firesana aminay ara dia misy fiovana izy. Vao fiandohan'ny tontolo andro izay fa mbola misy ny tapakandro hariva ny fitondrana azy 12 Manada ny alavoly kely. Hoay zary sika ndao aloha e dia lasa ndia tsy lavitra teo fa ambohizanaka ihany ary tsy apozina fa misy ty toerana kely mahafinaritra be ty azy ny ankizy lalaovana sy alana voly. Eto natao hoe Atoa dia faly ery ny ankizy. Samfaly ny rehetra, ny lalao, ny korana, ny ala tamin'ny fandaram-potoana isan'andro. Teto moa dia ny masoandro moto ny mampalahelo, tsy maintsy mamonjy ny akany mantsy dia ny lofty izany. Io andro alahady io koa mbola nanana fotoana ny fampiresana tamin'ny ray aman-dreny ireo mpifaninana Our Generation. Fa efa manakaiky ihany koa ny fotoana amin'ny fanomanan'ireo ankizy mpandray anjara amin'ny fifantenana ny Our Generation 2024 ny alarbi 10 Jolay ho avy izao mantsy no anatanterana ny stage 1 ho an'ny androany tontolo andro famerenan-kira fanamasahana sy ho atolotra no nataon'ireo mpifaninana niarana tamin'ireo mpitendry entry kotrikony amin'ny pisopiso sy ny toromarika rehetra. Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny stage 1 ny Our Generation sélection Madagascar J-2 efa tena vonina ny mpandray anjara ny musicien hanomboka androany efa niditra tanteraka ao anatin'ny famerenana ny seho hoe tahaka izao ny fivoakan'ny seho izay ataon'ny ankizy mpandray anjara ao anatin'io stage 1 io. Efa vonina dia vonina ny ankizy manasa antsika rehetrarehetra ihany koa ety ampiandohana mba ho avy hanotrina an'ireo ankizy ireo misy 12 ireo ankizy misy hira ankoatra ny hirandry zareo iraina ao anatin'io. Efa vitany tanteraka ny famerenana efa mafana dia mafana ny fanomanana an'io ka manasa antsika rehetrarehetra tongava maro. Hiditra amin'ny pejy kosa indray ary isika izao. Misy sokatra amin'ny fomba ofisialy ny Jovenas Soa ao Ambatolampy izay toby fivarotan-tsolika fa 770 amin'ny zato ananan'ny Jovena. Vao miditra ny Ambatolampy akaiky ny toby Zandary no misy ity tobi-tsolika Jovena ity ary misokatra amin'ny 4 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina. Tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana ny tanàna ny fisian'ny tobi-tsolika vaovao izao izay afaka mifaninana amin'ireo tobi-tsolika fivarotana hafa ihany koa. Fanampanazavana.
Nisokatra tamin'ity herinandro ity ny Jovenaso eo amin'ny varavarana miditra na Ambatolampy akaiky ny tobin'ny Zandary. Fivarotan-tsolika tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana ny tanàna ity hoy ny mpitantana. Ny tobin-tsolika sahala amin'izao zany dia lalan-drà iray raha oharina amin'ny olombelona mampifandray amin'ny Madagasikara ary zava-dehibe indrindra ho an'ny tanàna eto Ambatolampy zany ny fisokafan'izao satria mifampandrosoana hatrany ny tanàna aloha voalohany indrindra ary faharoa manarak'izay ihany koa mba hifitohizan'ny fanohizan'ny olona ny dia na izy hianatsimo na azy hianavaratra. Zay ny zava-dehibe ny sokafan'izao station Jovena vaovao eto Ambatolampy zao satria fa 700 ny station Jovena ity toerana ety zay nitokanan'androany ity dia isorana manokana amin'ny tompon'andraikitra voalohany ny Jovena Madagasikara nametraka an'izao fotodrafitrasana goavana eto amin'ity tanàna Ambatolampy ity izao. Manana ny entana mety ilaina rehetra ao amin'ny botika ao amin'ny anko ity Jovena ao Ambatolampy ity raha nambarany ny mpitantana. Ny mampiavaka ny Jovena indrindra ho antsika izay mpampiasa station zany dia mampiavaka azy zany ny resaka voalohany aloha ny botika. Misy ny rehetrarehetra mihitsy zany ny botika, ny filatsika rehetra zany rehefa mandalo station Jovena tsika indrindra fa ny Jovena eto Ambatolampy dia nataonay mihitsy zany hoe miahafapo anareo mpandalo eo amin'ny zavatra rehetra izay filana ilanareo. Eo koa ny point chaud zany io karazana restaurant mihitsy zany io afaka mandray ny rehetrarehetra, mbola misy na commande hatramin'ny anniversaire sy ny sisa dia raisin'ny station Soa daholo zany eto amin'ity tanàna Ambatolampy ity ary zay ny tenenako hoe fampandrosoana ny tanàna ny fisian'ity station Jovena eto Ambatolampy ity. Nisokatra amin'ny 4 maraina ary mikatona amin'ny 10 alina moa ny tobin-tsolika Jovenaso ao Ambatolampy io. Fa ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity indray ary zareo avy amin'ny Aza Group hiresaka mahakasika ny diagnostika na fiara miarabany Riri ary tonga sindray. Miarabanao dia miarabany mpiseritsika amin'izao takariva izao. Mahakasika izay diagnostika izay ary oviana indray ary ny programa manaraka amin'ny formation izay ataonareo. Formation diagnostique izay ataon'ny Aza Group dia mampianatra ny atao hoe diagnostic de base en électronique zany hoe manao base mihitsy zany tsika rehefa miaraka aminay dia ireto ary ny daty aloha zany ho an'ny manaraka indray zany session manaraka dia ny 31 juillet ary ny 1er août any hoe somary rovolana izy zany satria farany volana juillet dia mitotona hatramin'ny voalohan'ny volana août eto Antananarivo ao amin'ny cafétéria Nesca. Any Moramanga koa zay satria somary manao faritra ihany koa zany zay amin'izao dia ao Moramanga amin'ny 7 fa 9 volana août 6, 7, 8 août ao amin'ny Akany Gazela ary any Majunga zay ao amin'ny chambre de commerce amin'ny 13, 14, 15 août amin'ny volana ambony io zany. Zay aloha zany ny programme tena hoe akaiky indrindra aloha zao miaraka amin'ny Aza Group amin'ity session manaraka ity. Tsara patsahivana kely ihany ngamba Riri hoe inona zay hoe diagnostika na fiara izay va mety hoe efa betsaka nanaraka mety misy koa zao vao anaraka le izy mety hoe liana amin'ny formation. Ny diagnostic électronique zany dia nalaza mihitsy izy tato ato satria ny tomobile eto Madagasikara zany ampiasaintsika dia efa miankasy kelikely foana ny maha électronique azy ireo satria ny tomobile farana amin'izao dia efa ho 100 dia électronique avokoa na koreana na européana na vaiza zany avy eto ambonin'ny tany dia efa électronique avokoa ka ny antsoina hoe diagnostic électronique dia fizahana ny marary amin'ny fiara amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana fanaovana diagnostika. Tonga dia zay no mahafehy azy. Dia io anefa ny tsy hoe alaina fotsiny ilay fitaovana sao dia atao zao fa mila mianatra aloha zay vao mahay an'ilay izy. Ohatran'ny zava-rehetrarehetra ihany hoe mila ianarana ilay izy tsy hoe sarotra be ny mianatra azy fa kosa mila mianatra miaraka amin'ny fampianarana professionnel tahaka ny ataonay ato amin'ny Aza Group. Io fitaovana io hoe nefa mora hita ihany sa ohatrany ahoana zay? Ny fitaovana aloha dia ao aminay mivarotra. Ny aloha zany mivarotra aminay mivarotra dia rehefa mianatra miaraka aminay zany dia mianatra mampiasa an'ilay fitaovana. Ny fitaovana dia misy karazany anankitelo hoe misy zany ilay hoe miaraka amin'ny telefona interface
zay ho fantatsika zay rehefa tena hiditra lalandalatsika amin'ny fotoana manaraka fa lefa tsikelikely dia misy ihany koa miaraka amin'ny tablette na ordinateur dia misy ihany koa tena hoe appareil diaky tena hoe spécial hoe hoanna tomobile anankiray na hoan'ny concessionnaire fa zany hoe raha hoan'ny olona mpampiasa fiara tsotsotra eny an-dalana eny dia tsara raha ohatra hoe ilay interface miaraka amin'ny téléphone Android na téléphone iPhone na iOS zany ny système d'exploitation dia mety foana fa mila an'izay interface zay fotsiny zany aloha miaraka amin'ny téléphone mba aizantsika n'ilay diagnostika dia zany zavatra zany ianarantsika daholo rehefa mianatra ato amin'ny haza groupe. Karazana olona ohatrany ahoana kosa indray ririny hoe afaka manaraka ny formation io sy hoe tokony hay an'izay diagnostika na fiara izay. Raha ny tokony ho izy zany dia rehefa olona rehetrarehetra ka misera manodidina ny tomobile elektronika eny fa na tsy misera fa hoe olona tsy anasa fa mitady asa dia azo atao asa tsara mihitsy any manao diagnostika satria manao diagna fiara anankiray efa manodidina ny 5 alina 4 alina na moto anankiray 2 alina 5 alina nefa manao diagna anankiray ianao ohatra hoe 20 minutes maximum ohatr'izay dia efa tena may efa tena mianatra tsara aminay zany dia vetivety kely dia izy fa olona tsy may dia mbola sahirana foana mitady an'le zavarehetrarehetra zany rehefa tena mahay ka mianatra tsara atao aminay ato amin'ny haza groupe dia ohatr'izay ny fanaovana diagy maharitra eo amin'ny 15-20 minutes eo nefa dia efa 5 alina ariary ka ny olona sotra ohatr'izay zany dia efa afaka mianatra atsona hianatra mba tsy petrapetraka foana any an-trano na ny ankizy any an-trano ary dia atsona hianatra ny mécanicien dia mahazo tombony be mihitsy satria aza tsy mifidy fiara atsona le mécanicien taloha le mbola tsy mahay diagy zany dia mila manao mise à jour kely amin'ny diagnostika satria ny fiara amin'izao efa diagnostika daholo ny tompona fiara dia mahazo tombony be dehibe satria tsy ho very fotoana tsy ho fitahan'ny olona amin'ny resaka piesy raha senam-panina eny an-dalana any dia fianao ihany dia efa mahavita anazy ohatr'izay ny chauffeur ampiasainareo reny chauffeurna taxi be taxi brosy reny mandehandeha rehetrarehetra reny dia tsara foana ny mahay diagy satria raha eny akebakeba tany any ianao no nosy an-dranompainina dia iantso olona ty Antananarivo hoe iantso ohatr'izao ve nefa zavatra tokony ho vitanao ire ihany izy dia zany zao dia efa tombo be dehibe dia atsona daholo rehefa olona manodidina mpanafatra fiara io ninina rehefa manodidina fiara fotsiny dia efa atsona daholo Karazan'olona betsaka ihany teny andriry teo manao ahoana kosa indray ny hoe niveau entina manao an'io rehefa hoe hanao le formation misy hoe niveau takina be ve ho an'ireo olona liana hanao an'io zavatra io hoe mahay be afaka baka sa ohatra ny ahoana. Amin'ny diagnostic de base azy zany formation de base mihitsy dia miaingetra ny amin'ny base mihitsy zany tsika zany hoe ny diplôma afa foana aloha ny olona mana diplôma aloha zany fa rehefa tena atao aminay kosa nefany rehefa mianatra dia niveau takina angamba dia fahaizana mikirakira telefona mikirakira telefona satria amin'ny alalan'ny telefona iny teny resaka be dehibe amintsika zany fahaizana mikirakira Android zany io telefona le tena lefa smartphone zany reo zany no tena iainga be dehibe amintsika dia io zany tena hoe base aloha zany fa hoe mahana tombony raha ohatra hoe mécanicien satria mety vetivety kely izy dia mahazo an'le zavatra tenenina nefa na zany asa zany misy foana le atsony hoe mise à niveau karazana tronc commun kely dia ao anatin'le formation mandritra ny 3 andro io zay misy théorie dia misy pratique dia ao anatin'le théorie mianaratsika na base na mécanique amin'ny base rehetra tokony ho fantatra inona marika automobile ahoana fomba fanaovana diagy an'ireo zavatra reto inona avy ny anarana piesy zany hoe tena miainga manao ohatra lala sinoro mihitsy zany amin'ny resaka diagnostique zany hoe niveau takina aloha zany dia izay fotsiny hoe mahay mikirakira téléphone Android miaraka amin'ny rehetra ao anatin'ny Android zany na téléphone iOS rehefa smartphone dia efa zay miaraka amin'le interface. Mamarana sady tsika fanentanana farany avy amin'ny riry ary. Indro ara ny programme tsika manaraka dia averiko indray ny 30-31 juillet ary mitapitra amin'ny 1er août 3 andro tako mahazatra ny 2 andro voalohany anaovantsika pratika ary ny théorie ary ny andro fahatelo anaovantsika pratika dia io zany aloha 30-31 juillet ka hatramin'ny 1er août ao amin'ny Escatamena Antananarivo Moramanga akany Gazela 6-7-8 août any Moramanga izay Majunga kosa chambre de commerce 13-14-15 août saran'ny fampiofanana dia 180,000 ariary tsy miova misy amin'ireo anankitelo ireo na makainy amin'ny faritra zay dia somaninina fa 180,000 ariary foana alefatsika dia izay dia mivarotra ny appareil diagnostika dia 3 andro ny fampiofanana teneniko teo misy vidéo be dehibe zaraina misy brochure misy zavatra be dehibe misy vidéo guide mpiavatra be dehibe tena tonga dia aizanareo zany ahafahanareo mandeha rery
rehefa vita ny fampiofanana dia atsoy ary ny laharana 038 65 740 00 038 65 740 00 na 033 65 740 00 033 65 740 00 na tsy di koa ny page Facebook haza miatatra kely groupe vo miditra anao dia na mahita na manao vidéo na mahita le affiche dia vaandro le andinidinina iresao izay iresao mandetikitika ny sainao fa hovalina foana ao anatin'ny Facebook. Tapitsara ny fotoanantsika ankasitrahany ririany vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao.
marana ny fampalalam-baoantsika lasy tomboko vavy ankasitrahako ianao tsy saraka taminay hatramin'ny farany afaka fotoana foy mbola misy ny fandarana l'invité du jour izay arahana amin'ny mendrika razafitra atsima ka anasana ianao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao kosa mamay fotoananao indray rampitso toy izao tenomary nanolotra ho anao teo ny Real News ny vaovao marina avec